manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanankarena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelo. Manona ny fahasoavan'ny tompo fiadanana ary fitahin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy, ary izany tenin'Andriamanitra izany indray no angatany amin'ny tompo ho amarin'ny tompo ho tanterahan'ny tompo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miarabantsika piaino ato ty tokotrano ty tompoko na eto Fatratananarivo ty amin'ny province ty ambanimbanivohitra ty manaraka amin'ny karazana YouTube sy ny amin'ny internet, indrindra moa zany ianareo eto Frantsa, eto Paris, misy ihany koa ty New York, marobe amintsika mpiasa malagasy koa ty Dubai, Koweït ary aty Arabie Saoudite. Na dia voarara aza ianao miaino ny afatry ny filazantsara kristianina dia misy amintsika ihany no misisika voarainay reny afatra maro isan-karazany reny. Misy amintsika moa no manao fanamarihana indraindray ohatra ny tarabe ilay fandarana ao amin'ny YouTube dia efa miverina amin'loana izy zany zao, fa mizotra tsara amin'ny araka ny tokony izy mihitsy izy zany zao pasteur Alvarez. Ivavaka sika amin'izao fotoana zao ary te hivavaka manokana ihany koa zay ho anao marary amin'izao fotoana zao. Mety marary angamba ny lambosonao na ny lohanao na ny kibonao na mitranjanakao maniry ty azo azo ianao nefa mbola tsy nahazo. Misy zavatra andrasanao amin'izao fotoana zao dia mangataka aminao amin'izao fotoana zao irasaina hivavaka sika. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy roa na telo mifanaiky angata zavatra amin'ny tompo dia omen'ny tompo zany. Raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ovony ao Jesosy. Tsy rehetra eto fa eo ny tompo ary eo koa ianao amin'izao fotoana zao manaraka an'ity fandarana ity apetao amin'ny faritra marary anao ny tananao amin'izao fotoana zao ary izay hivavaka ho anao ary ny tompo anasitrana anao ary anangana anao dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Dia hivavaka arsika amin'izao fotoana zao raha eo miray saina miray fo amin'reto rahalasiana bavy izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana zao. Amarino ny teninao milaza manao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia hofonay ianao. Eto ianao amin'izao fotoana zao eto mifanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mandidy ny aretina ao amin'ny lamosina, fanaintainana, favozanana, fangiry foriana amin'ny anaran'i Jesosy. Na aretina amin'ny kibo zany, na aretina andomy verimberina, na aretina amin'ny lohalika, na aretina amin'ny soroka, na aretina amin'ny tratra, na kansera amin'ny nono amin'ny anaran'i Jesosy, na aretina anatin'ny taova ao anaty eo amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany aretina zany, miala zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy eo aretina io amin'ny anaran'i Jesosy. Nandidiko an'io aretina ao anatin'ny vatany ty rahalasy anabavy ty, ao anatin'izao zazo zao, aretina anatin'ny lalan-drano ty zazy ty, aretina mitondra fahalemena amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ity zazy ty, miala amin'ity anabavy ty amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao Satana, miala ny herin'ny maizina, miala ny loharanona rehetra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia miantso mifanasitranana, fanafana ho anao amin'izao fotoana zao. Sitrana ianao, mitsangana dia mandehana fa sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo tahi manokana izao fotoana izay afanay miara-mandray ny tenin'Andriamanitra izao. Zao voalaza ny teninao manao hoe nandefa ny teny koa mba hasitrana azy dia hitondra fanazavantsaina, fatakarana, fitarihana aminay izao tenin'Andriamanitra izao Josatoko fafito ary ihany koa tondra fanasitranana ho an'ny ara-panahinay, ho an'ny ara-nofinay, ho amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen.
ndawara lasana bavy a lasika ara Joshua toko fa fito a ny fahotany akana sy ny namonoana azy fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voahozona fa akana zanak Karmi zanak Zabdi zanak Zera avy tamin'ny firenen'ny Joda naka tamin'ny zavatra efa voahozona ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova ary Joshua naniraka olona hiala tany Jeriko ka ny Ai zay eo anilany Betavena atsinanany Betela ka niteny taminy hoe mikaraka safony tany dia niakatra ny olona ka nisafa ny Ai ary niverina tany amin'ny Joshua izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy akatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 4,000 na 3,000 no aoka hiakatra mila ny Ai aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitiany izy dia niakatra nakany ny olona sasany tokony 3,000 lahy kanjo nandositra teo alohan'ny mponina tao Ai ireo dia nafaty olona tokony 430 lahy ny mponina tao Ai sady nanenjika azy teo alohan'ny vavadika hatrany Sebarima izy ary namely azy teny ampidinana dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano dia notriariny Joshua ny fitafiny ka niakohaka tamin'ny tany teo alohan'ny fiaran'i Jehova mandraparivan'ny andro izy sy ny lolon'ny Israely sady nasiny vovoka ny lohany ary hoy Joshua indrisy Jehova tompo nahoana no napito ty fireneny ty fona tany Jordana ianao anoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita nigianana anay inay aneza imba nentiny toetra tany andafon'ny Jordana ihany indrisy tompo inony tsy nolazaiko fa ny Israely efa niambo teo alohan'ny fahavaliny ary reny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany dia handridina anay izy ka hamono ny anaranay tsy eo ambanin'ny tany itsony tsy eo amin'ny tany itsony ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe dia hoy Jehova tamin'ny Joshua mitsangana nahoana miekohaka toy izao ianao efa nanota ny Israely ka nivadika amin'ny fanekeko sy nandidiko azy fa efa naka tamin'ny zavatra voahozona izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony teo amin'ny entany koa tsy mahajanona eo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely miambo eo alohan'ny fahavalony izy satria tonga voahozona tsy ombanareo intsony aho raha tsy olevonina tsy eo aminareo zavatra efa voahozona mitsangana manamasina vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pahamaraina fa izao lazain'i Jehovahandriamanitra ny Israely eo aminao misy zavatra efa voahozona ary Israely koa tsy mahajanona eo alohan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisotra ao ny zavatra efa voahozona tsy eo aminareo intsony dia ampanatonina ianareo raha maraina araka ny firenenareo avy koa ny firenena izay tanan'i Jehova dia hanatony isa-pokony ary ny foko izay tanan'i Jehova dia hanatony indray isam-pianakaviana ary ny fianakaviana izay tanan'i Jehova dia hanatony indray isam-batan'olona koa izay azo mitana ny zavatra voahozona dia hodorany amin'ny afo izy mba amin'izay rehetra mety ho azy satria nivadika ny faneken'i Jehova izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely dia fomaraina koa Joshua ka nampanatona ny Israely araka ny fireneny avy ary ny firenen'i Joda no tanana dia nitondra ireo fokony Joda izy ka ny firenen'i Zera no tanana dia nampanatona ny fireneny fianakavian'i Zera izy indray isam-batan'olona izy ka Zabdi no tanana dia nampanatona ny ankonany araka ny olona tsirairay izy dia Iakana zanak Karmi zanak Zabdi zanak Zera avy tamin'ny firenen'i Joda no tanana dia hoy Joshua tamin'ny Akana anaka masina ianao mivonahitra Jehovahandriamanitra ny Israely ka mitsora aminy ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao azafeninao zany ary Akana namaly an'i Joshua ka nanao hoe eny tokoa zany nanota tamin'ny Jehovahandriamanitra ny Israely ary zao koa no nataoko nahita kapoty tsara avy tamin'ny Babilôna sekely volafotsy 200 ary anjam-bolamena lanja sekely 50 tamin'ny Baby dia nitsiretrena kanaka ary indreo voafina atao ambanin'ny tany eo amin'n'laiko ireny ary ny volafotsy dia eo ambaniny dia naniraka olona Joshua ka niazakazaka nakany amin'n'lay ireo ary indro voafina atao anatin'n'lay ny zavatra ary ny volafotsy tao ambaniny dia nalainy avy tao amin'n'lay ireny ka nentina tany amin'ny Joshua sy teo amin'ny zanak'Israely rehetra ary napetrany teo anatrehan'i Jehova dia nalain'i Joshua sy ny Israely rehetra kana zanak Zera ary ny volafotsy sy ny kapoty sy ny anjam-bolamena sy ny zanalahy sy ny zanavavy ary ny omba sy ny boriky sy ny ondra sy ny amanosiny ary nalainy mba amin'izay rehetra mety ho azy dia nientina tao an-tohasa akora ireny ary hoy Joshua dray ny loza nampidirinao taminay mba tonga loza aminao koa sy Jehova anio dia nitora-bato azy ny Israely rehetra ary nandoro reny tamin'ny afo sady nanangom-bato eo amboniny dia nanao atotam-bato lehibe anarina azy mandrakandroany izy ary Jehova dia nionona tamin'ny fahatezera mirehitra izany no nanaovany anaran'izany tany mandrakandroany hoe Loasa akora pasteur
ia misaotra paster alvaresiny amin'izany vaky teny zany aniotsika ao anatin'ity josoatra profite ty moa zany dia miresaka indray zany ny fototry ny tsy fahombiazana ny fototry ny fandresena ary ny fototry ny faharavampiainana reo zany horesantsika hoe ny fototry ny tsy fahombiazana fototry ny faharavampiainana ary ny fototry ny faharesena raha ohatra moa zany ka iverenana kely lay vaky teny resanao teo zany pastera dia efa ao amin'ny tany kanana zany ny resaka eto zany zao zany hoe efa araka ny resakitsika teto omaly dia efa tsy mihinana manatsony zay zany no zavatra hita eto amin'ity andalatsoratra masina ty fa efa miaina tanteraka ao anatin'ny vokatry ny tany ny zanak'Israely na izany tsy zany anefa n'izany dia mbola ao anatin'ny mandrava an'ireo taranaky ny Amalekita taranaky ny Kananita ny zanak'Israely ny lesitsika omaly zao dia hoe nandrodana ny mandany Jeriko fa amin'ity andro an'io indray dia misy an'ireto tanàna kely anankiray atao hoe Ay fa nohatran'ilay Ay moa zany raha ny baiboly eto ambanimaso amin'ny teny malagasy tsotra dia hoe AY sy zany no famaky azy ny zavatra nitranga nefa dia ity nanantena zany Josua sy ny vahoaka an'Israely miaramila an'Israely fa handresy mora foana ny fahavalony ary zay natokany Josua ny teny manao hoe aza dia maniraka olona betsakany na ny loholon'Israely dia resy lara tamin'izany hoe alao tsy dia maniraka olona betsakany fa maivana kely ty fahavalo ty kinanjo ny zavatra hita dia resy lavo potraka ary hafa baraka teo anoloany ny fahavalony ny zanak'Israely hozerentsika hoe inona ny antony pasteur Alvarez inona lay fototry lay fandresena zany lay fototry le faharesena zafady raha jerentsika ny lesona teo aloha dia efa nanafatra mihitsy Josua teo amin'ilay Josua toko fahenina hoe aza maka zavatra ao amin'ny firenena io ao amin'ny tany Kananita zany na volamena io na volafotsy io tena nanafatra n'izany mihitsy izy fa manjary mampidi-doza ho an'ny Israely ao amin'ny Josua toko fahenina andiny fahavalo ambin'ny folo dia misy an'izay andalatsoratra masina zay hoe kanefa mitandrema kosa ianareo amin'ny zavatra voaozona fa ndrao manolotra zavatra voaozona ianareo nefa maka amin'ny zavatra voaozona kosa ka mahatonga ny tobony Israely ho voaozona ary mampidi-doza aminy fa ny vola fotsy ny volamena rehetra ary ny fanakavarana sy ny vy dia masina ao an' Jehovah atao mirakitry Jehovah zany zay zany le zavatra nitranga teto efa nanafatra deny meloa mihitsy Josua hoe tandremo maka vola fotsy maka volamena fa atao fanatitra ho an'i Jehovah ireny zavatra ireny ny zavatra tranga moa zany teto dia nisy an'ity zatovolahy anankiray ity sy ny ankohonany atao hoe Iakana no anarany io lehilahy Akana io dia nakan'ireo zavatra voaozon'ireo arak'ilay zavatra efa nandrarano Josua dia iny mihitsy no toeriny ny baiboly moa ry havana dia miteny foana ny hoe sambatra ny miaino sy mankatoa ary mitandrina zay voasoratra ao anatin'ity boky ity fantombotra ny andro eo amin'ny boky ny Deutéronome toko valo amby roapolo zay nianarantsika farany teo dia hoe raha toa ianao ka mitandrina sy miaino sy mankatoa dia ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao fa raha ohatra kosa ianao tsy mankatoa dia ho tonga aminao zao ozona rehetrarehetra zao zany hoe anisan'ny mampidi-doza ka mahatonga ozona ao amin'ny tokantrano anankiray eo amin'ny firenena anankiray
eo amin'ny fiangonana anankiray ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fialana amin'ny fampianarana fototra ny baiboly dia anisany mahatonga an'izay ozona zay, ary anisany ihany koa zay mahatonga ny ozona dia manao zavatra efa nandraran'Andriamanitra, efa nandraran'Andriamanitra hoe aza atao ty dia mbola natao ihany. Ary zany no anisany teraka ozona tamin'reto zanak'Israely reto teto, satria dia misy zava-boa ozona tao izay noterizy ny tiakany ity. Ary ny zava-doza nitranga tamin'izy dia zao, ilay ozona tao amin'ny akana dia ny ampita, zany hoe voaozona hatramin'le ray aman-dreniny, nisy an'le hoe zabody zay ny ray aman-dreniny, dia dadabeany dia hatramin'ny fokony joda ray manontolo dia nanaovana fanadihadiana, dia niparitaka tamin'ny zanak'Israely lay faharesena vokatry ny ozona nitery izy nyty raha namanyity zany pasteur Alvarez. Zany rehavana dia anisan'ny lesona anankiray ngezabe zay tiako zaraina amintsika amin'ity androan'ity, dia hoe ny tsy fitandremana ho an'ny zanaka anankiray na ho an'ny ray aman-dreny anankiray atao anatin'ny tokantrano ato na eto amin'ny firenena na ao anatin'ny anivon'ny fiangonana dia mety hiteraka ozona eo amin'ny firenena na ao anatin'ny tokantrano. Firifiry moa ny tokantranona mpanompon'Andriamanitra, tokantranona mpino maniry ho tahin'Andriamanitra, maniry ho ambinin'Andriamanitra, nefa to tsy arakarak'izay fitarainana sy vavaka atao zay ny zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano. Ary misy vanim-potoana ohatrany hoe manao délivrance, mandroko an'ireo asana devoly, mandroko an'ireo heriny maizina rehetrarehetra, nefa ny zavatra mitranga ihany koa dia ity arakaraka ny androana an'le devoly to vao mainka ohatrany mahazo aina izy, vao mainka ohatrany miasa ao anatin'ilay tokantrano izy. Inona ny antony paster? Ny antony dia zao, aoko tsika mantatra ry havana ny fototra sy ny loharanon'ilay ozona, sao dia misy vanim-potoana mitahiry an'ilay zava-bosiny ianao anatin'ny tokantrano, mitahiry an'ilay zava-bosiny ianao anatin'ny tokantrano. Indray mandeha tadidiko tsara pasteur Alvarez tany amin'iny faritry Majunga iny ty tantara ty no seho, dia misy an'reto mpivady kely reto, dia reto mpivady kely reto zany maniry hifankaty, ary zareo mifankaty tokoa satria mifampitatana eny an-dalana. Fa zava-doza nefa dia ty mifampitatana izy eny an-dalana fa mifamely tontondro dia misy fotoana le anabavy zany tena mandratra amin'ny antso mihitsy an'ilay vadiny, dia nefa rano moa dia nitaraina le ranga manao hoe tena mijaly pasteur amin'ity vadiko ty, ny fahitanareo anay zao ohatrany hoe mifankaty, kanefa tena mijaly aozy le ranga. Dia tamin'ny vanim-potoana io nanao délivrance, za moa nandray an-tanana andro zareo, natao le vavaka délivrance, fa daka sy tontondro keo tamin'izany, daka sy tontondro zany hoe le raha matoa misy devoly etsakilany dia za eto akilany eto zany raikitra ny combat. Ny tena moa isaoran'Andriamanitra zany fa tsy miady rery ianao fa miaraka amin'i Jesosy foana, fa enjakenjana tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa délivrenao io le fanaratsy tao amin'ilay olona io, miala dia izao ny teniny. Be lehibe zany le fanaratsy niala tao, fa ny farany dia zay tsy hiala ato mihitsy ozy, tena tsy hiala zay. Fa maninona ho any tsy hiala? Zay tsy hiala ozy misy fanananay ato amin'ity olona ity. Inona ho any fananareo? Dia niteneniny teo moa zany le fananana. Ka zareo reto zany mpanao ara-marsiao, mariko eto zany fa tsy sport rehetra ny ratsy, fa misy karazana ara-marsiao zany tena mifamatotra amin'ny asa maizina. Dia nanao ara-marsiao zay tsy tiako lazaina eto hoe inona le zavatra nataony, fa mifamatotra tamin'ny asa maizina io ara-marsiao nataony io zany. Dia nitahiry zavatra tamin'io izy zany, dia nanompoka teo zany dia tao anatin'ny tokantranony foana le kombalo zany nataony, tao anatin'ny tokantranony tao. Dia rehefa nanompoka nanao dingana nivavaka tsy nety afaka mihitsy, fa vao mainka nasika le devoly tao aminy. Dia teo no niteny le devoly manao hoe zao avy ny fananana eo, raha tsy omenanay ny fanananay, zay tsy hiala raha mbola mitahiry ny fananana io.
de rehefa tonga saina moa le vehivavy de nanontaniko izy mivady manao hoe inonavy ny zavatra ny anatin'ny tokantranonareo a fa le de volondroana teo a misy miteny de hoe retsoretsoreto eny pastera tena marina zany ozy tena marina de nalaina lizy rehefa nalaina lizy de nidorana taorianany iny tonga de afaka le vehivavy nylamina be ny tokantrano zareo koatr'izany keo andre mandeha koa nisy olona vehivavy anankiray ihany keo ndroana devoly le vehivavy io zany misy fotoana izy io a very tampoko ny sainy de rehefa olokendry izy a izy ko olona manam-pahaizana de olokendry ohatry ny olona rehetra rehefa natao ndray le délivrance mahery be koa le asana devoly tao aminy tromba be reny le tromba be reny tsy mety miala mihitsy io tromba io ino izy anao zavatra ntranga pastoral varesa ny soroko ohatr'izao saron-doan'le vehivavy satria izy manao saron-do de nijereko ohatra misy an'le volo mifamatopatotra be fa volo maloto be tsy haiko ina filazan'ireny fa ao amin'ny lohany eo zany misy an'le volo mitambatra be fa fenitsikoko be fa de hoe tsy azo itezana mihitsy zany io efa mampolo taona an'io teo de rehefa tonga saina izy de nanontaniako hoe fa inona ma ty volonao ty inona io de io paster ozy a nisy afatry ny ray aman-dreny be anaisyny be de be zavatra ny tantarainy teo fa raha tsoroko amin'ny teny anankiray zany de hoe mifamatotra amina tromba le izy mifamatotra amina fanaratsy le ny tsy anetezana an'le volo de ozy a mantsy azy misafidy ianao na esoronao io na ajanonao am'izao zay tsy anery anao mihitsy eo tsy maintsy zay fa io safidy foana ny fiainana safidy ny fitahina safidy ny osona safidy ny fanambinana safidy ny mijanona ao anaty fahorina lava safidy io de nafinatra tamin'le vehivavy moa de izy manao hoe alao ary pastera fa etezako teny etezana lizy de nidorany le fatobolo be ohatraohatran'zany zavatra nafinatra tao arinan'io pastera tsotra kely nanao am'le délivrance na hery vaika be le fiasalefa naratsy fa vetivety foana tonga de resy le devoly afaka tanteraka le olona zany le hoe manongotra zava-boahosina paster alvaresa zany hoe misy zavatra tsy ho afaka mihitsy zany misy mpino misy olona tsy ho afaka mihitsy raha tsy izy tenany mihitsy no manongotra le zava-boahosina ary zany no anisan'ny hoe fototry ny faresena afototry ny fareseny ny zanak'Israely teto lay osona tao amin'ny Joshua tao amin'ny Iakana zafady ohatraohatran'izany eny riavana misy vanim-potoana tsika mijery an'ity fandarana ity mipetraka ianao anatin'io trano itoeranao io de marary lava foana ny zanakao ohatra ny voantazo zany de mivadika ohatra mavomavo zany de ianareo anatin'ny tokantrano ohatra tsy misy miresaka fa ohatran'ny sobakaka mamangana fozany zany vangina mototra moa ny mpamango mototra tsy mba misy fifaliana mihitsy zany ny volana efa tsy mitobaka ohatran'ireny ozy izy le rangaha anankiray zay tamin'ny anabavy manao hoe pasoa io vola io izy mipasoka vola mihitsy zany satria be loatra le izy zany de mampasoana ambamin'ny vola de misy zany tena manam-bola manana ny maizy azy mivoaka ty ivelany ohatra mijery azy ny olona mivoaka ty ivelany de hoe sambatra la reny fa rehefa any anatin'ny tokantranony any fanohotrany am'izay ny zavatra mitranga inona ny antony io pasteur Alvarez ny antony io le hoe misy aretinety tsy mba mahatsapa fifaliana tsy mba mahatsapa fiadanam-po zao ny antony io misy zava-boahosonao ozy ny voalazany tenin'Andriamanitra misy zava-boahosonao ary io zava-boahosony io ny fototry ny faresenareo mianakavy fototry io aretiny io na nisy fotoana ny zavatra nanangananao an'io tranonao io alatra vita tamin'ny kolikoly natsangana tamin'ny alalan'ny fanompo-tsampy natsangana tamin'ny alalan'ny fanandrona na nanangana trano ianao fa alaheli-mbahoaka ihany ko nanangananao an'io trano io tanin'olona ny nalainao nananganana an'le trano ny solokinao ny tanin'olona de eo ianao ny manangana trano am'izao fotoana zao fa am'izao anao tsy mahita tory amin'io trano tsy tany alatra io na nisy vanim-potoana ianao tena hoe ny vadin'olona ny tery ianao anangana ny tranonao satria niaraka nareo fitotaona lasa zay de navita trano nareo nanangana fotodrafitrasa fa tsy miadana ianao am'izao fotoana zao tsisy fiadanam-po anao de zay no mahatonga ny baiboly miteny eto manao hoe esorona ny zava-boahosina fanambola ao zany le zava-boahosina dia ny zavatra mitranga pasteur Alvarez faresena foana ary zay no natonga ny n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Joshua manao hoe tsy omba anareo intsony aho ozy raha tsy vonona eo aminareo zava-boahosina mitsangana manamasina ny vahoaka zany hoe après ny ty toroteny ty raha misy zavatra tsapanao
fa miteraka fikorotanana eo amin'ny asanao sy ny fiainam-pitiavanao na ny fidiram-bolanao na ny fahasalamanao mitsangana mana masina tena ozy volazan'ny tenin'Andriamanitra. Mazava dia mazava zay teninao zay paster, zavatra telo moa le teninao telo hoe faharavampianana dia faharesena ary fampitehana. Raha fitinana zany paster dia ireo ozona mihitsy ozona zany ny ozona moa dia any amin'ilay tontolo mety mpavaly amby 20 efa nijerevantsika ihany zay efa nandalovantsika aretina, tsy fahombiazana, faharavana sy ny maro samihafa misy lisitra lavalava ihany izy eo raha tsorona amin'ny teny anankiray dia hoe ozona. Fa io ozona io paster rehefa jerevantsika ilay izy efa nijerevantsika ihany ny fandalinana azy teo aloha teo dia hoe misy karazana hoe niveau izy io paster, ohatrany hoe misy avo zany, misy zany efa any amin'ny lalina any amin'ny famiraikitra amin'le fanahin'le olona mihitsy, any amin'ny sainy any anatin'ny sainy lalilany mihitsy no misy an'le ozona, manana fotom-pisainana misy ozona. Anika misy karazany olona paster nianatra be izy ary tsy hitany hoe nahazo diplôme faratapony, mety hoe M2 angamba ny diplôme teto Madagasikara master to, ary mbola nianatra tany an-dafy indray izy ary tafavoaka izy tamin'ny fianarana tany an-dafy. Fa noho ny tonga le fotoana zay mba esana mba ampiarana an'le fianarana zay nratovana, misy lehilahy ohatr'izany ary misy vivavy ohatr'izany efa mifanerasera tamin'ny tena ary dia mahita mihitsy hoe any anatin'ny fotom-pisainana lalilany, any amin'ny fisainana izy mahay intelligent manana diplôme, fa misy karazana ozona mamatotra any amin'ny fanahany dia na dia olona tokony ho tafavoaka ary dia sy tafavoaka fa rava le fiainana, lasa miady mivady ao, korotana vady, misy fiantraikany amin'ny fiainana fisapana amin'ny maro samihafa ohatran'ireny karazana araignée reny paster. Ny aranay dia misy vatany be eo ampovoany eo dia misy ratsany maromaro, dia ohatran'izay koa le ozony misy vatany be eo ampovoany eo fa misampana amin'ny ratsana maromaro io ozony io dia miatraika amin'ny fiainana ray manontolo. Ny atomboka tany amin'ny fotom-pisainan'le olona le izy ary dia nanomboka nandalo tao amin'ny fidedavany asa fivelomany tonga tany amin'ny fiainana tokantranony tonga ny amin'ny fahasalaman'ny vadiny miatraka amin'ny ara-panahiny, zany hoe mitatra tsy mijanona eo amin'ny ara-bola le izy fa lasa ry amin'ny zavatra maro samihafa ry fifiraisana aman'olona. Misy karazana ozona ohatrany misy avo ambonimbony, fa misy karazana avo hoe ohatrany hoe ohatra hoe eo amin'ny tanany io misy ozona ohatra le olona antia zay raisin'ny tanany dia potika rava avokoa. Misy karazana ozona amin'ny tokantrano ndray misy ozona hoe tena tsy mety mahavana tokantrano mihitsy ary raha mahavana tokantrano aza dia na misy famombanao na ady lava na tokantrano feno ranomaso alahelo be dia be karazana ozona zany. Misy ambara tonga mialalina io karazana ozona io. Ka zay nisorana ny tompo ty fandaran'ity paster, fa matoa Andriamanitra mampianatra anao zany dia tia hanafaka anao zany izy. Raha fantatrareo marina ozy ny tenin'Andriamanitra dia ny marina manafaka anareo tsy andevo. Misy karazana olona ndray manana ozona ara-bola paster, ilaza ohatra anankiray efa niteny ihany ianao hoe mila hotana ny zava-bozona amin'ny trano. Misy olona anankiray zay niraisiko paster, efa nanao fanadihadiana izy dia tsy fantany mihitsy hoe taiza nidiran'le ozona teo aminazy, fa dadany zany rehefa andeha nanao compétition, nanao fifananana zany national zany dia nahazo loko io an'io dia ny loko azony sarina dragona zay, sarina dragon be zay ny azony, sarina dragon be dia misy sarina lehilahy anankiray mandoalika dia ohatra manao croiser les bras zay dia mandoalika be dia eo kaikiny misy dragon be. Dia rehefa maty ny dadany nahazo an'le efa antitra zany dadiny dia maty nahazo dia nameny an'le zanany lahy io sarina dragon io dia gaga ry zareo niova tampoka le fiainany zareo ara-bola, lasa nikirotana ny ara-bola paster, niditra le vola fa ohatrany lasa nidiratrosa ry zareo, lasa ny tsy ampy foana le vola otrano, lasa nisy fisavorotana le nikolazina kizy tsy voaloha, ny jirama tsy voaloha, ny ofatrano tsy voaloha, nefa dia ampy zao le vola hatramin'izay fa tampotampo koa tsy ampy le vola. Dia ohatra nitatra tamin'ny fiainan'izy fifandraisan'izy mivady dia rehefa tonga moa izy mivady resaka tamiko dia nadidiko teo dia nanomboka fantatro amin'izay le izy hoe ay zany le tato amin'ity sarina dragon be, sary vongana be dragon be napetrany tao an-tranony te, nataony haingo-trano tsara be, ny lokony ny diovony tsara dia napetrany tery ambony vata
bahut be tsara tarehibe nanary le sarina dragon be ohatry hoe aingotrano fiheverena azy ay le izy mitondra ozona pasteur rehefa ny délivrena izy mivady de tratra le devoly naiky le devoly zay izy mipetraka amle sary vongana ao an-tranony avy tany amin'ny dadany io de za moa nyteny taminy hoe araka ny teninao teo hoe tapana le voly ozy hoe zay mety aminareo na nareo anala an'le dragona de miala miaraka amin'iny devoly nareo tazona io de ao le devoly de nasorony le ana pasteur tsaiko zay navany azy tany asory eo tranonareo zavatra io de nasorony tao fa fotoana fotaoreniny de niova ny fidiram-bolany zareo lasa nisy ambombava ohatrany hoe nandalo fotsiny le problème teo zany hoe misy karazana devoly zany zavatra mitondra ozona na amin'ny ara-bolana amin'ny tokantrano na amin'ny fiainanao fa ny anjaranao de manapa-kevitra hoe sara ozona io eto ny ozona nazo any akana pasteur de zao nitondra problème be ary nitondra loza tamin'izy menakavy zao ne ny maratsy an'le ozony hatrany amin'ny toe-tsaina efa voeto fa lasa lala le ozona satria zao ozony toe-tsaina siza koa no ahitanao ao anatin'ity vahoaka be deaibe amina million ty aiza koa no hitan'andriamanitra na ato iza mieritrehitra tsy hitany fanahy masiny tsy hitan'andriamanitra my plasiny adininy anefa ty joso atyka manana ny hery ny fanahy masiny olona miaina ato anatiny atao hoe efa nianaratsika teo hoe supernaturel efa miana tontolo efa tena avarapana ambony be zany ny avarapana ny josoaka tsy afaka mihitsy ianao hiafina ary zay nefa ny ozona atao anatin'ny sain'ity hoe es de ary mety niteny matony ny vady aman-janany voaozona niaraka taminy ndraitsy kombakomba tamin'ny taokoa ny vady aman-janany ary mety mipepony ny vady aman-janany hoe nareo tandreo miteniteny amin'ny josoa hoe zany lakan'io de ndraitsy kombakomba tamin'ny tao le vady aman-janany izy nietrehitra hoe aiza koa ny hitan'andriamanitra natato firenena be deaibe ty fa hain'andriamanitra foana mijery any oranga io milokalize hoe ato misy an'io ato ny toerana misy an'io ohatran'ireny GPS re pasteur hoe ato misy an'io zavatra io de hitan'andriamanitra hoe ao amin'ny tranony akana ary efa voaporofo izy avy hoe tratra akana amin'ny farany de voaozona ary nitondra loza tsy ho an'ny Israely ihany nampalahelo moa fa vaoaka n'Israely zay tsy naninona tamin'ny voalohany marina fa nisy aditsony zanak'Israely ho resantsika rehefa avy eo fa le ozona no resantsika aloha vokatry le ozona de araka ny teninao teo pasteur hoe ny firenena ny ankonany ny olona ray tanàna aminy piray foko aminy tratra n'le izy daholo zao no zavatra ho tandremanao tsara jereo tsara ny amin'ny fiainanao any hoe misy olona ny hoe mba niara-asa taminao vao niara-asa taminao le izy raha tokony azo tombonareo lasa nitafian'ny jolandre le olona niaraka taminao lasa nisy ozona tafita tamin'le olona niaraka taminao tsika atao tokantrano ato mety misy tsy mpanampy rehetra akory misy karazana ohatra hoe mpanampy ohatrany hoe misy ozona izy io de vao tonga mpanampy io ohatra de zao zavatra nitranga lasa marary daholo nareo mianakavy lasa misy accident zany amin'ny fiainanareo misy ankizy voan'ny accident zany nefa hatram'izay tsisy an'izany mba jerijereana sao de misy ozona anatin'ny tokantrano mangatà mihitsy ny fanahy masina pasteur zay mihitsy le izy pasteur Alvarez raha tsorona moa zany le resaka de hoe ny fitehirizana an'le zava-boahosona de araka nytenitsika teo faharavana faharesena fampitehana tanteraka zany reo zany lay symptôme miseho ao anatin'ilay tokantrano rehefa tratran'ilay ozona le olona ina moa zany zao nizambatra mitranga anatin'izany ohatra hoe faharavana tokantrano nareo mianakavy ohatra hoe rahava tokantrano daholo raha indray mandeha izy no mitranga ohatra hoe amina olona anankiray de mety hoe vokoatra niditrany anankiray le izy de mety azo tsaboana ihany fa raha ohatra le izy miseho amin'ny anabavinao miseho amin'ny rahalahinao miseho amin'ny cousin cousine miseho amin'le tontonareo any Marseille de miseho ihany koa amin'ilay dadatoanareo lasanao vary mandeha any Sambava de amin'izao fotoana zao tratra daholo nareo rehetrarehetra zay le izy le ozona zany pasteur zay de ohatra zany koa ohatra hoe enao zao tamin'izany fotoana zany ohatra hoe tantara sisa hoe olona mba nananana izy azy ny dadabe anao mety hoe nanana fiara 1000 kilo tamin'izany fotoana zany izy hoe tena nanana 1000 kilo nanana an'ireny super golette reny mety nalaza be tamin'izany nanaka tao be mihitsy ary ny olona nanana super golette sy 1000 kilo tamin'izany mpanan-karena be pasteur nanan'ireny le 203 reny de tantara sisa fenao na de ny hanina hoaninao raha tsy misy amin'izao fotoana zao na ny hanina hoaninao raha tsy misy ary mivoaka ny trano ianao fa tratran'le fanahy mampiraikiraiky sy mampanjenjena io zany misy karazan'olona tratran'io mihitsy rehefa tratran'le ozona fanahy mampiraikiraiky de fanahy mampanjenjena io mirenireny fotsiny de manjenjena fotsiny de ohatran'ny ozy izy ny tanora amin'izao fotoana hoe miramina zany hoe tena miramina tena miraikiraiky mihitsy zany pasteur reny zany karazana ozona daholo reny le faravampiainana tampoka tsy ahoana
nahazo fahefana teo aloha de fa nieritreritra mihitsy io hatramin'ny taranakarivo mandimbo tsy hijalotso vetivety eo nefa rava sypotika de ohatran'ny tantara sisa le izy tantara sisa lasa ninona latsa le ary na le diplôma sy le certificat sy lay zavatra ino ty le karazana zavatra mipetaka eo amin'ny rindrina eo sisa efa mandatsa fotsiny sisa hoe reny zay misy soniana premier ministre ny sonian'ny hatramin'ny filoham-pirenena sy ny ministra tamin'izany fotoana zao de mijery ianao misy anaky fito anaky telo farafakeliny eo ananiny eo anananao daholo io karazana chevalier rehetrarehetra sy diplôma rehetra sy certificat rehetrarehetra io fa ny hanina hoanina tsy amin'ny atokonana tsisy tena reny zany mariky lay faravampiaina reny pasteur ozona ny mahatonga an'ireny ozony reny na io vokatry ny alatra na io vokatry ny fanompontsampy na io fa fanambepita avy any amin'ny ray aman-dreny tany mihitsy pasteur Alvarez na fitehirizana le zava-boazona ao anatin'ny tokantranao mbola mety misy an'le mpanjaka be any tany reny ao na misy ody mizorotrano ry misy ody mipetraka ao anatin'io bahut efa somary efa mibobongolo de eo zany mahatonga an'le resaka ozony io zany pasteur Alvarez fa raha ohatra le olona zany ka tsy manamasy tena araka ny tenin'Andriamanitra eto ny lalany voanana izy ane de mahava natoro ny baiboly hoe mitsakana de manamasina tena de fa tsy ajanona eo an'lohan'ny fahavalonareo zany nareo na aninonareo na aninona na hitety fiangonana izy ianao na hitety pasteur izy ianao na ho aizy ianao na ho aiza de tsy ho tafa janona eo an'lohan'ny fahavalonao mihitsy ianao mandra-pibebaka ao ka mandra-panaisitra ao an'ireo zava-boazona rehetrarehetra zao zay zany le izy pasteur Alvarez zany hoe le fitehirizana le zava-boazona fa iverenantsika kely ihany koa am'le resaka ozona le efa nampanantenantsika ampiainy maly le hoe teo amin'ny Joshua toko fahinany avereny vakio kely pasteur Joshua toko fahinana eo amin'ny 5:20 sy 7:20 sovakiny dia nilaza fanazona ny Joshua tamin'izany andro na hoe voazona eo anatrehan'i Jehovah zay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray ny ainy lamatoa no sazony anorenany fanambaliny ary ny faralany no sazony fananganany vavahadiny ary Jehovah no Joshua ka niely tamin'izany rehetra de jerentsika ny mpanjaka voalohany toko 4:10 andininy fa 4:30 mpanjaka voalohany toko 4:10 de ny andininy 4:30 so mivakiny amin'ny andro Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny androny Aba no nanorenany ela Betelita any Jeriko ny ainy Abirama lamatoany no sazony nanorenany fanambaliny ary ny ainy Segoba faralany no sazony nananganany vavahadiny araky ny tenin'i Jehovah sy nampilazana an'i Joshua zanakinona eo amin'ny 700 taona eo ny elan'elan'io pasteur Joshua sy Aba 700 taona efa 500 taona eo mihitsy zany i Joshua de namoaka teny hoe nilaza fanozonana hoe ho voaozona eo anatrehan'i Jehovah zay olona manangana indray any Jeriko taty amin'ny andro ny Aba nisy an'ilay lehilahy atao hoe lehilahy Betelita zay nanana zanaka lamatosy faralahy tsy haiko moa tsy tadidiko le anaran'izy teo de zay reo tsara pasteur fa lay ozona zay no tenenin'ny vavany Joshua de mbola niatra taty amin'ny 500 taona latsaka kely tamin'ireo taranak'ilay ela Betelita ozy ny soratra masina zany hoe tiako resana de zao matetika ihany koa zany loha rano sy ny fiheven'ny ozona de avy amina tenina ray aman-dreny mety ray aman-dreny ara-nofo na mety ray aman-dreny ara-panahy na mety mpitondra firenena mpitondra firenena dia manana tombabidy lehibe ny teniny pasteur ary zany anie ny mahatsara an'le hoe na ohatra zany ohatra hoe mifidy an'le filoham-pirenena eo anao na le tompona ndraiky tara-panjakana eo na tsy mifidy de efa io lono napetrak'Andriamanitra teo satria tsy misy fahefana izay tonga ho azy raha tsy nomen'Andriamanitra de ny anjarantsika vahoaka zany de mitondra mambavaka an'ilay mpitondra fanjakana eo amin'ilay firenena zay hoentina amin'izay fotoana zay de ny anjaran'ilay mpitondra kosa zany pasteur sy zay mbola hitondra akoatry ny hoe fakana vola ry amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hoe FMI Banque africaine pour le développement ny navy ny BADA le banque ny arabe tony hatramin'ny banque mondiale akoatry le famatsim-bola ho any velany de anisany tena mampandroso ny firenena
ny fitsofana rano matetika ny firenena sy ny vahoaka eo aminy zay zany jereo tsara ny fomba nitondrany Jakoba ny zanany 12 miralahy fa velona tamin'ny tsodrano ary Mosesy rehefa vita ny fitondrany Mosesy dia nitsodrano izy paster fa Joshua ndraiky io sateto nanozina koa Joshua zany tena nanozina satria natonga ny Joshua nanozina mafy tamin'ny Joshua aloha voalohany indrindra nandrodana ny mandany Jeriko mafy ary ny faharoa ny zavatra tao Jeriko dia tsisy zavatra mitsofin'Andriamanitra rano fa zava-bahozina ny hita tao dikan'izay zany dia zao natonga ny Joshua nanozina dia tsy mahasolo maka zavatra tao Jeriko kanefa moa nisy an'ity taranaky ty ela Betelity ty nanangana izy indray dia zavatra nahavariana dia ty niatra lay tenina lokony baban'ny Joshua ary zay mahatonga na miteny zao hoe raha ray aman-dreny zao anao ray aman-dreny atao anatin'ny tokantrano mety misy zavatra mampahatezitra ny zanakao dia tsy fiteny mihitsy fa tonga dia miatra raha voatenenina ny hoe raha mbolo za koa niteraka anao ka ino ny vadinao dia ifofovola ianao ary tsy atsangany zavatra ianao fa ifafanyty ianao dia aveo ifafanyty ianao dia tapaky ty dia za miteny pasteur Alvarez fa hiatra amin'le taranaka zany hiary ianao ka hiary fa tsy havanina ninina ianao misy ray aman-dreny tompoko miteny an'izany satria tezitra amin'le zanany izy fa tsy fiteny zany na tezitra atsika fanjara tokony ataon'ny ray aman-dreny dia zao mitsodrany foana le taranaka faramandimby ary zany dia anisan'ny nampahombo ny ireo raha tolo razantsika teo aloha sy ireo ray aman-dreny be teo aloha satria ny tsodrano zany dia tena zavatra manana ny lanjany mihitsy teo amin'ny ray aman-dreny teo aloha zany pasteur Alvarez fa ny ozona kosa dia mifanohitra amin'izany zany hoe zava-doza zany miteny anaoko ny baba rehefa manozona zany ny olona anankiray indrindrandrindra ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-panahy satria Joshua teto sady filoha-pirenena no azo everina koa fa ray aman-dreny ara-panahy ihany izy satria izy zany no nitaiza andreto zanak'Israely tamin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra dia resaka ara-panahy be dia ino ozy anao zavatra nitraka amin'ny maray ara-panahy Joshua dia nanozona ny zanak'Israely izy fa tonga dia niatra paster niatra tamin'le zanak'le ela Betelity io le ozona nataony Joshua tsika ray aman-dreny ara-panahy misy fotoana ohatran'izao zavatra nitranga misy fotoana hoe mety eo maditra le zanaka ao ara-panahy fa tsy fanao no manozona mety misy vanim-potoana izy miala amin'ny fiangonana misy anao ny zava-dehibe dia miatonga an'le olona voavonjy za paster ohatra hoe tamin'ny fiangonana misy azy zao ka misy olona anankiray tsy azo azo ny ohatra no mivavaka ato dia tsofina rano izy andeha tsofina rano izy andeha raha mbola hanompo an'Andriamanitra izy dia tsofina rano andao ary ndao dia tsofina rano ianao any am'izay mahita tsaratsara kokoa ny aty noko inona mokony tsy zay mentena zava-dehibe akoatry ny hoe raha misy kosa ohatra hoe paster tia nokatra asan'Andriamanitra manokana izy tsofina rano izy akoatry ny hoe zavatra tsika ny baiboly mbola hoe efa nianarantsika teo aloha sy mbola hoe ianarantsika akoatry ny hoe mandredy bahoaka hitanao le mandredy bahoaka hoe aratsinao le mpanompon'Andriamanitra na le paster rainao ara-panahy dia manangana fiangonana etsy ananiny etsy ianao dia reto olonreto ihany no ahodinao makaty zay ndray paster amin'le ray aman-dreny ara-panahy ihany sady aratsinao dia ny zavatra mipetraka amin'iny tsy tsodrano zavatra mipetraka amin'iny tsy tsodrano fa vakeo ny baiboly fa rehefa niodina tamin'ny Mosesy da tana sikora rabira maka na andrendry bahoaka dia tena no tsarain'Andriamanitra mihitsy ary Joshua tamin'ny fotoana iny dia izy ty izy Mosesy dia tena niteny mihitsy tamin'ny fotoana iny manao hoe aleo iseho anatrehan'Andriamanitra ary dia hito eo izay akasitrahana io hito eo izay tena akasitrahana dia ozy Mosesy manao hoe raha mitovy amin'ny fahafatesan'ny olona rehetra ny fahafatesan'ireo dia tsy Andriamanitra nileraka fa raha ivava ny tany ka hitelina an'ireo olon'ireo dia Andriamanitra niliraka iny ihany ho fa akoatrany hoe zanako ara-panahy ohatra misy olona anankiray na za paster tena misy zavatra mba tena masaka ataotsika ato fa tsofina rano izy paster ary ohatrany dia zany ane mahatonga antsika ohatra hoe za manokana zao dia manao organisation fitaoam-bavaka isaky ny alatsinainy maraina amin'ny enina dia ny alatsinainy atoandro dia inona ny zavatra tena atao amin'io tsodrano amin'le fiainan'le olona zany paster mandritry ny herinandro dia tsofina rano le olona satria ndeha hianatra ny mpianatra ndeha hiasa ny mpiasa dia hitady vola dia tsofina rano foana zany ny adidiny ray aman-dreny paster Alvarez ka le teniny Joshua teto ny antefa tany 500 taona tany aoriana zany hoe manan-kery zany ny teny alokon'ny vava tokony ho tandremana zany satria
iozony tenin'andriamanitra manao hoe ny teninao no anamelohana anao ary ny teninao ihany no anamarinana anao reo zany no anisan'ny loharanony ozona aloha zay boresakantsika androany zany hoe fitehirizana an'le zava-baozona mihitsy fitehirizanao fahotana ao anatin'ny tokantranonao na sampy io na fananana alatra io na tany alatra io na any anatin'ny fonao ndraiky olo izy ny tehirizinao zany hoe tsy mamela helok'olo lenao fa maratra fotsiny hoe ny fonao na teny alokon'ny vava tahaka nataon'ity Joshua ty pasteur Alvarez dia misy fiantraikany be izy ka vahaolana natorin'ny baiboly dia hoe mana masina tena esory reo dia ao aorianan'izay hitantsika eo nytohina nefa fandraisena be nytohina io rehefa anesorina le zava-baozina pasteur Alvarez faraparana amin'izay mbola misy zavatra azo tenenina maromaro ihany moa zany oza amin'izay ozona zay pasteur fa tsy aro vitandroany avy ko daholo izay fianaran'izay fa raha veloko mandeha le fanazavanao teo pasteur sady amafisina ihany satria ilaina amafisina la izy hoe raha fijeriko azy manokana zany pasteur dia misy mizara roa tsara zany ny fototra ingan'ny ozony io raha dinihany dia ny ray zany avaman'olona dia ny ray le fiampitana fana le avaman'olona dia mety araka ny teninao teo avy amina tenina filoham-pirenena olo manam-pahefana olo mpanjakana na avy amina razam-be na ray aman-dreny na avy tamina ataon'ny olona ivela mihitsy na avy enao tenany anao mihitsy enao tenany ihany no niporan'izay ozony zay ary zava-doza ny ozona satria tsy mamela mahazo manenjika ary tsy mamela raha tsy mahazo zany ozona zany ary zava-doza rehefa azony tsy afa-po ny ozona rehefa mamely tsy afa-po ny ozona fa mamely izy ary mamely amin'ny toerana maro samihafa ihany koa zay mombamomba an'le olona ray manontolo mihitsy faharoa dia le amin'ny alalany hoe ara-panahy tena araka ndraisakantsika teo hoe misy tena fanahy mihitsy zany izy io faka mihitsy zany izy io faka misy zany azo tapahana le ozona misy azo elana fa misy araka ny teninao teo torohevitra ara-baiboly hoe fanamasina tena manokana mihitsy mbola azontsika jerevana ndalina kokoa zay orina kely eo pasteur jerevantsika ny detay fa ijerina velona kely ato am'le Joshua ato pasteur Joshua toko fafito avakiko kely le izy teo zao le andiny fatelo niverina tany amin'ny Joshua izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 2 na 3 no aoka hiakatra mila ny ay aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy ihany izy zay toe-tsaina zay pasteur dia azo lazaina hoe toe-tsaina mampalahelo dia mampalahelo teo anatrehan'ny tompo somary nalahelo ny tompo tamin'izay teny zay satria nirana zany le mpisafo tamy pasteur hoe ndana safoy ay Joshua moa dia spécialiste amin'ny resaka fisafona tany ty ainy io ary raha nisy ny olona pitsikilo mahay indrindra dia zany Joshua zany tena pitsikilo mahay ary nitatitra zavatra hita moa dia nitateriny avokoa tsy nasiany lainga tsy karazan'le olona mpanao tatitra ona re fomba filazana azy zay pasteur aloha lazaiko amin'le fomba fiteny mahazatra am'izao le tatitra mba hoe ho azony olona tatitra manisy sira misy karazana tatitra misy sira be mihitsy zany zavatra kely fotsiny izy nefa ohatrany hoe nihitatra be le resaka zany nefa tsy zay akory i Joshua dia tena efa spécialiste amin'io fitsikilovana fisafona tany io naniraka moa izy tamin'ny voalohany safan'ny Jeriko dia izy indray naniraka indray safan'ny ay dia rehefa naniraka isafan'ny ay raha Joshua dia niverina vany le iraka mpisafo-tany dia indrindra le toe-tsaina mampalahelo pasteur satria toe-tsaina miavonavona toe-tsaina mbola misy ozona ihany toe-tsaina mampalahelo teo anatrehan'ny tompo satria veveran'reto zanak'Israely reto angamba pasteur fa nandreseny an'i Jeriko nisy kafandramasina mena dia tamin'ny isan'izy ireo na tamin'ny herin'izy ireo na tamin'ny fahaizan'izy ireo manokana adinon'izy ireo fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe za nandeha ho an'lohanareo ary ampandresy anareo fa eto izy dia niteny manao hoe aoka tsisy olona aoka tsy mivahoaka rehetra niakatra fa tokony 2 na 3 dia ndoko eo rasitsika saina tsara pasteur hoe nandresy ary reo 2 sy 3 reo dia zao zavatra tsy maintsy ampon'izy ireo ay tena hitatsika am'izay fa tsy miankina tamin'ny fahaizantsika sy ny herintsika nandresentsika fa tsy miankina tamin'Andriamanitra zany tonga dia lasa tavela teo Andriamanitra hoe tsy miankina tamin'Andriamanitra fandresentsika fa miankina tamin'ny isatsika miankina tamin'ny avitsintsika miankina amin'ny fahaizantsika lasa miankina tamin'ny herintsika nampalahelo an'Andriamanitra zay toe-tsaina zay ary natonga an'Andriamanitra tsy namaly tsy nampandresy azy toe-tsaina avonavona zay pasteur avonavona ara-panahy zany avonavona ara-panahy zany mbola azo lazaina ozona ihany zany pasteur satria mitondra faharesena mitondra fahampitehana mitondra faharavam-piainana ka vahaolana tokana ihany
ny vaolana men'andriamanitra araka ny vakitsika eto de hoe fanamasina tena manamasina tena ahoana moa le fanamasina tena hojerevantsika se paster nyfantarana manaraka fa voalohany aloha de zao fanamasina tena voalohany azonao atao de zao arao zao fandarana zao a de akatoavy zy ten'andriamanitra lazaina aminao mirosola la manao vadingana de hitanao fa ozy ny ten'andriamanitra hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ny fankataovana ten'andriamanitra fandraisanao ten'andriamanitra fanaranao ten'andriamanitra de manamasina ny ara-panahinao manamasina ny tenanao ary mahatonga an'andriamanitra iasa ivavakantsika paster isotra ny tompo any am'izay fandarana zay ary de ivavakantsika ary am'izay fotoana zao raha eo misotranao zay noho ny amin'ny ty fotoana androany ty ny anaranay manokana ny am'izany atao hoe resaka ozona zany hoe misy miteraka faravaham-piainana miteraka farasina miteraka fahampitena ny ozona ratsy ny ozona mitondra zava-dozy amin'ny fiainanay androany tompo dia ameo anay ny anamasy tena tario zay amasino izay manamasina nay amin'ny fahamarinana masino tsirairay avy mety misy karazan'olona am'izao fotoana zao tompo voavatosy ny ozana izy voavatosy ny ozana izy am'izao fotoana zao amin'ny fahefana zay menao anazy jesosy a amin'ny osotra zay menao anazy dia maniry am'izao fotoana zao ary manapaka zany ozona zany amin'ny tiralasa anabavy ty tapaka ny ozona na ozony aretiny ny ozony faravaham-piainana ny ozony faharesena ny ozony fahampitehana de tapako zany miala am'ty tokantrano ty miala miasa fiveloma zao rahalasa anabavy zao miala amin'ny fiainam-pitiavany miala amin'ny tokantrano zao rahalasa anabavy zao zany ny ozony zany amin'ny narana jesosy amin'ny narana jesosy amin'ny narana jesosy akofaka amin'ny rano tompo zao tokantrano zao a sady manambara afaky ianao a tahiny ianao a sitrany ianao a tafarina indray ny fiainanao a tafarina indray ny asa fivelomanao a misokatra indray ny lalanao a amin'ny narana jesosy a aoka ho tahiny anao voninahitra jesosy dia honao reriany a amin'ny narana jesosy amen eny tompoko a dia mifarany andray aloha zany ny fampianarana androany josoa toko fahavalo indray rapitso a verenatsika kely ny toko fitoiny a sambany kely mbola tsy vita dia tonga dia mitoy ny toko fahavalo indray tsika raha toka sitrapon'andriamanitra mirary fampahirezanao atsika rehetra zay nanaraka sy ny aino ity fantarantya na tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny onjapeo a tain'andriamanitra tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur randriary malala heritiana davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivony manasantsika rehetra tompoko